nosy iaraka anao fiombonan-bavaka sy fifadiakanina ny asabotsy 5 Mey ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva ary manasantsika rehetra tsy hakanavaka hiara hivavaka ho an'ny firenena ny asabotsy 5 Mey 2024 eo amin'ny kianja maitso n'Ambohitsorohitra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro misokatra amin'ny 2 ora tolakandro ny vavahady. Pasteur Ranorovolona Yvonne Aumônière ao amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalona izany hoe eto Antananarivo miarabanao pasteur. Miarabanao tompoko. Ia, ka isan'ilay fiarahamonina-bavaka amin'ny asabotsy ho avy izao etsy Ambohitsorohitra ao amin'ny kianja maitso n'Ambohitsorohitra mba azona olazaina fohifohy hoe ny andinindiny mikasika izay fotoana amin'ny asabotsy izay. Araka ny filazana entsika dia fifadikanina tontolo andro izany ary faranana amin'ny fampivavahana lehibe ny tolakandro manomboka amin'ny 3. Ka ny fifadikanina zany dia araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joëlam-paminany 2:2 ovakiko amin'ny anarany tompoko na dia ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fotoananina ary ny fitarainana. Zany hoe ny mpaminany zany dia ny rahan'Andriamanitra ilaza ny zavatra iseho eo anoloany ny zavatra tsy mety ataon'ny vahoaka, ataon'ny olona, ataon'ny firenena. Milaza ny ratsy vitany, milaza ny loza anjo vokatr'izany ratsy zany. Kanefa Andriamanitra dia mamindra fosy miantra, dia Andriamanitra mihitsy no miantso ny olona hiverina eo aminy. Ivavaka ary zany no antony zany fifadikanina zany. Eo alohan'ny zavatsarotra lalovany firenena, eo alohan'ny fandikan'olombelona didin'Andriamanitra dia antsoin'Andriamanitra ny olona. Miverina eo aminy ary zany fiverenana amin'izany dia amin'ny alalan'ny fifadikanina. Zany hoe izay fotoana voafetra izay zany angatahana zany ny vahoaka malagasy mba hifady hanina zany hivavaka amin'Andriamanitra, hibebaka ary hivavaka ho an'ny firenena, ho an'ny mpitondra, ho an'ny fiainan'ny vahoaka. Izay zany ilay mahazava-dehibe io fotoana amin'ny asabotsy 20 Mey io. Ia, isantsika pasteur Ranorovolona Yvonne Aumônière ao amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrenavalona eto Antananarivo mitondra izay fanazavana mikasika ny fotoana amin'ny asabotsy ho avy izao. Ny filohan'ny tetezamita dia miantso antsika malagasy pray tanindrazana rehetra manerana ny nosy iaraka anao fiombonan-bavaka sy fifadiakanina ny asabotsy 5 Mey ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva ary manasantsika rehetra tsy hakanavaka hiara hivavaka ho an'ny firenena ny asabotsy 5 Mey 2024 eo amin'ny kianja maitso n'Ambohitsorohitra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro misokatra amin'ny 2 ora tolakandro ny vavahady.